Vaovao malaza moa de ny rapitso 25 septembre hoana fahitany Ronaldo aty 25 septembre ty rapitso amle fitakina jios rano. Ça Ronaldo koa aloha de leo an'le délestage. Moi j'étais à Tanzanie, Kenya, Zanzibar, tany Maurice vao tonga afaka manaraka amin'ny Zekoa. De leo za koa de miaraka amin'ny vahoaka, za tsy mahay politika fa zay tenen'ny vahoaka koa nanarako. Vahoaka mitaky grevy am-pamarinana fa tsy vahoaka andeha hamaky tsena na hanao totoa fa olona mitaky amin'ny famarinana. Soa vahoaka malagasy ny mitaky famarinana amin'ny jiro satria any ana frizidera simba ny telefôna, simba ny sakafo, vadika pozina. Ny télé mandeha tampoka, be da be ny namako mipoka ny télé aty aminay voandro simba tena tsy zatsa mandeha amin'ny laune. Ny mitana ny jiramangy fatako karana made in France, tous les Indiens qui a le papier français là qui tient le jirama. De misy groupe rehetrarehetra ka rehefa tsy voaloha volan'ny karana de izy tsy te halala fa bloqué ny solika rehetrarehetra. Rehefa misy zatsatakin'ny olona mpamarinana, zany zay mangataka antsika le andeha hitaka taky amin'ny famarinana tsika. Ohatrany nataon'ny gangsta bab, il a raison. Il a ramené des bidons jaunes. Gangsta bab, c'est mon pote Nicole napetsaka aty aminay Ny tafika za zanaka tafika. Za mateo nanao Ibrahim Traoré ty zanaka tafika. Ny filoham-pirenena zanaka tafika. Efa nitemo filoha tsy hisy tsony mikapokapoka olona etseroa fa ho an'le tafika raisiny andraiky tsarapitso manao ohatrany karazana piqueur zareo de raha vao misy mandefa mercenaire ao ohatra hoe tady amorona ohatrany hoe gros bras na TTS tonga de efa fataky daholo fa infiltreko. Aza mateo tsy nare vahoaka fa ho avy koa iaraka amintsika infiltré koa io grevy io le misy tady hoe anao hoe mody manao hoe TGV sasany inga tsy sidiran'ny TGV zany tsony vahoaka malagasy rehetra nge mitsatsany ty fa io tsy tsony hoe etiketana mapary na tim na TGV na vatourisme na izany zay mba présidentité ny zao ny ray avion fa ny Maurice tsy live satria tsy ndresira ny famonoana afo tamin'ny resabody tamin'ny rehefa nisy an'le anan'ny Nepal iny manko de nanomboka taitaitra daholo zany ny vahoaka. Manomboka taitaitra daholo ny vahoaka de manomboka miorooro koa zareo anananao. De nasianan'ireny histoire be reny aloha zany nanaovana detournena ny attention ny olona. Tsika moa zany lilindra sy tiatindra daholo de de lina taniko. Fa nieritreretiny zareo hoe zay de nanginany tamin'iny tany le resaka fa tsy nandaitra le famonoana afo tamin'ny resabody. Fa zao mety zavatra ho ataon'ny zareo, je sais pas fa eritreritrako ty. Raha hoe zany hoe misaina kely ry zareo na fetsifetsy na ohatry zany de ny zavatra mety ataon'ny zareo zao de ho alefany zareo ny jiro amin'ny 24. Tsy ho tapahany zareo mihitsy ny jiro 24 iray manontolo. Ny rano koa torak'izay mety andeha ny rano, mety madio be, mety tsara be kalatahotra je sais pas aloha raha mahavita an'izay zareo na tsy mahavita an'izay. Fa mety ho zay ny zavatra mitranga, mety ho zay ny zavatra hitranga hoe alefa tsy tapaka mihitsy ny jiro amin'ny 24. Ohatran'le rehefa le mandray vahiny ireny ny Madagasikara de madio be tapaka ny tanàna de tsisy jiro tapaka mihitsy saotra zany. De eo zany ampisalasalana ny olona hoe bon to nandeha tapaka indray ny jiro 24 heures sur 24 raha tsy tapaka ka ahoana ho raketina sa tsy ho raketina zao. Piège io. Miteny anareo fa raha mandeha ny jiro amin'ny 24 raha tsy hisy délestage piège io. Ary de vao maika ina fatiny tena ngarangidiny, tena vao maika ngarangidiny raha tsy raikitra io 25 io. Noho ny fahafana makena toerana moa zany rapitso de ny safidy zany ny tenako hanao video. Mahatsapa tena zany hoe manana didy satria be dia be ihany olona manaraka eto. Tokony hiteny ary tokony hanentana ny olona haneho hevitra rapitso alakamisy. Ka ho anareo rehetra izay mbola mankafy tanteraka ny délestage mbola mety aminareo le rano tapaka lava. De ho anareo ihany koa izay mbola mandeha 24 heures sur 24 heures ny jironareo, mandeha 24 heures sur 24 heures ny ranonareo, de
aza mijery an'ity vidéo ty izy fana satria tsy problème anareo le problème rapitso. Tsy olana anareo velively. Ahoana moa zany idiranao amin'ny problème tsy idiranao zany tsy idiranao akory le izy. De tsy problème anareo zany le rapitso. Fa ho anareo rehetra zay leo tanteraka le délestage, leo tanteraka le rano tsy mandeha. De rapitso zany ny fotoana mameno isa no alea eny. Sy haka proof hoe zao ny tsy fahafalian'ny vahoaka manoloana ny jiro tsy mandeha, manoloana ny rano tsy mandeha. Ka rapitso zany aza mitondra ninina, aza mitondra ninina fa ty telefona ny fitaovam-piadiana eny raha ohatra ka misy ny zavatra hafahafa ohatra. Alao sary, zoomeo tsara zay olona manao zavatra tsy metimety hitanao eny. Ohatra misy olona ataontsika hoe mitsikonokonona zavatra eny amin'ny sisisiny eny anao zavatra tsy manjarinjary. Zoomeo tsara, alao sary tareny, alao sary tsara izy. Vidéo alefasy tsara. Ty ny arma matanjaka indrindra maneran-tany. Vidéo. Tsy basy zany ny arma matanjaka indrindra fa information. Ka zay hitany raha ohatra nareo zany mahita olona manao zavatra tsy metimety mivorivory amin'ny sisiny eny resadresaka zavatra somary hafahafa, sokafo ny telefona de alao vidéo. De avy eo anao misafidy hoe aiza nandefasanao an'le vidéo. Zay. Fa rapitso zany faneho-kevitra. Faneho-kevitra rapitso satria tsy faly ny olona amin'le délestage, tsy faly ny olona amin'ny rano tapaka lava. Zay. Izy ane ohatrany hoe fanabadona gasy mihitsy. Manisany firy-taona zany ianao zany mandoa zavatra tsy hoaninao. Tsy mba olona fantanao akory anefa ny olona andoavanao an'le vola fa olona tsy fantanao. Mihinana an'le vola alohanao isam-bolana. Amin'ny rano sy jiro. Mba lozika ve zany aminareo hoe ianao mandoa vola, mandoa facture miakatra foana isam-bolana nefa tsy misitraka jiro, tsy misitraka rano araka ny tokony ho izy. Ohatrany hoe mandoa mividy zavatra ianao nefa tsy ampiasainao akory. Olona hafa no mampiasa an'le zavatra vidinao. Olona hafa no mihinana an'le zavatra vidinao. Tsy fa fanavenjanana ve zany aminareo? Ohatrany hoe makena tsara lalàna zany ianao zany de mahita sipa zany ianao tonga de hoe ianao rangahy tonga de hoe payeko ianao zany fa tsy miaraka matory akory atsika roa. Réveillez-vous. Stéphane Malinarivo, zanaki madame ministre de la communication de la culture. De zerevanareo raha partageny amin'ny compte ananjy. Io fangararana maizina furona daholo zay atsangana tsy amanarohana izy rehetra zay lenga. Ino lenga nino? Lenga jiro maty aminay zao io. Lenga jiro maty aminay tadreza tsy mazava maty jiro aminay io. Lenga zegny jiro maty aminay. Ki zay zegny tamony kondera fo ty zay tamony kondera corruption mankory. Matoky zay tsy vola zay tsy mahazo permis. Way firy vola tegna nama tsy mahazo tsisy biométrique tsisy nefa ko olana vola tsy roany fa hazo. Lenga isk zany réalité zany. Io izy nagnano photo de couverture ni mamany. Ary mbola marko izy zare pro rajoely zare fa tsy hoe tam compétence njareo ni nagnano mihitsy fo pro rajoely na Eka miumanao avy shimety. Eka miumanao avy amin'ny shimety. Etsika mahitazy tamatapineny eny. Kamalaki mba baba. Kamalaki tumai. Kamalaki mfou. Oh, you is there. On va le bombarder, on va l'éteindre cette musique. C'était ils me disaient misultinga gasana gaston gasana chipisultinga de cette tieno réalité ndramchanga et tout. Si henani miengwe 300 000 par mois zani. Si henani miengwe mitranvalo muravanga mdimi miyad plus de hodi sakali si hena zengi.
Ina ny fandraisany One Piece ireo tolona maro isan-karazany hitantsika amin'izao. Andraso fahazavaiko anareo. Misy tolona hitantsika tany Nepal, mipoaka koa ny tany Indonezia sy France. Nandritra ny tolona rehetra momba ny pro-Palestina dia hitantsika ny ofaofa teny foana ny sainan'ny ekipany Luffy amin'ny One Piece. Dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa i Madagascar. Lasa marika na symbole de liberté mihitsy le sainy. Dia fa maninona ary hoe One Piece fa tsy hoe manga hafa ohatra. One Piece ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia manga nosoratan'i Eiichiro Oda. Anisan'ny thème mavesatra ao anatin'ny manga io ny fahafahana na ny liberté. Misy antony anankitelo no mahatonga hoe lasa symbole na tolona le sainy. Ny voalohany amin'izany aloha dia zao. Nandritra ny aventure rehetra niainan'ny Luffy sy ny namany dia niady foana zareo ho an'ny fahafahany madinika. Niady foana zareo kontra ny karazana hery famoretana isan-karazany. Tao ny manao didiny besandry, tao ny te hanjakazaka sy marobe tsy voatanisy. Exemple ao anatin'izay zao tamin'ny zareo nanavitra ny Nami tamin'ny Arlong Park. Exemple amin'izay ihany koa ny olona tao amin'ny Alabasta. Ny antony faharoa indray dia ity enjehan'ny fanjakana fatratra zareo tsy amin'ny pirate anazy fotsiny fa satria zareo dia mpanohatra. Tsy mpanohatra mpanonga mpanjakana akory fa manohatra ny tsirariny rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny kolikoly. Fantatritsika fa ny marine ao anatin'ilay tantara dia tena corrompu tanteraka. Tafiditra ao anatin'izay koa ny jadona ataon'ny gouvernement mondial. Dia farany toeriny zareo ihany koa ny fanavakavahana. Luffy akory tsy hoe mpanao politika na mpanonga mpanjakana fa manao izay vitany izy sy ny namany mba hiadivana amin'ny tsirariny rehetra. Dia ito ny antony anankiray farany sady important indrindra amin'izy telo. I Luffy dia miady ho an'ny nofinofiny. Mampianatra antsika izy hoe rehefa manana tanjona na manana nofinofy anankiray dia mila iainana hatramin'ny farany le izy. Tsy mahazo kivikivy zany na lava ary ny lalana na be ary ireo sakana eny an-dalana. Mila miady foana hatramin'ny farany. Dia mampianatra antsika koa izy hoe ny nofinofy tsy tanteraka raha tsy fanomezan-tanana sy hifanampiana. Izay ny lavana firaisakiny. Ireny manga reny akory tsy hoe tantala valamaty na hoe zeretsika izay lamo matanjaka indrindra na hoe gidragidra be fotsiny fa tena misy message lalina ampitain'izy ireny. Dia anjarantsika tsirairay no mandray izay tandrify atsika. Dia mazava angambizay hoe inona no antony mampatonga ny ilay sainan'ny le chapeau de paille ho lasa karazana symbole amina tolony dia tolona ho an'ny fahafahana le izy. Voilà, bye bye.